Fifaliana indray no hiatranonay telo mianadahy amintsika tsiraray avy amin'izao sabata izao. Ary faly miara-baditsika rehetrarehetra, naiza toerana misy anao amin'izao ora izao, dia azonay antoka fa ny fanatrehan'ny Tompo dia eo anivontsika tsirairay avy. Tononona mandrakariva ao aminao sy ny ankohonanao ny fiadanan'ny Tompo. Hiditra amin'ny lesona faraka 10 isika amin'ny androany ity, dia le hoe ny olana sy ny fahavoazana maro samihafa eo amin'ny fiainana. Milohan'ny rahantsika mandinika an'izay nefa dia mangataka ny namako ato mba hitarika antsika eo amin'ny vavaka androana izao fotoana izao. Hiaraka hivavaka isika, rainay izay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, indrindra ny hafalianay ny amin'ny fitahiana, ny famindrapo, ny famelan-keloka izay atolotra ho anay isan'andro. Tsy hainay tsy hankasitraka anao satria lehibe loatra ny fitiavanao anay. Ary raha merina izao lesona izao izay, dia irao ny fananao masina mba hitoetra ty anatinay, hibitsika aminay ka tsy teny araky ny eritreritray izay fa hiainy kosa ny hafatra fiainao aminao. Dia hatreo izao fotoana izao, tonona amin'ny aran-tsaozy mivavaka miaraka amin'ny famelan'ny Andriamanitra. Amen. Amen. Eny ary mpiara-mianatra namana isany, taky ny mahazatra, misy andiny natao tadidiana. Tamin'ity herinandro ity somary lavalava izy io, somary sahirakira na izaza mbola sahira tao anatin'ny izy. Asa izy amba vonona aminareo mianadahy mba hanao izay andiny natao tadidiana izay. Andeha andramantsika ho tadidiana ilay Andramana. fianjery. Ia. Ao amin'ny Romanina 5:1 hatramin'ny 5. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza. Satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsarapanavo azo toetra. Ary ny fahatsarapanavo azo toetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra, satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-bontsika. Isaorantsika namantsika ny amin'izay andininy izay, azo antoka fa ianao koa ny amin'ny toerana misy anao any dia mba miezaka manao an'izany. Zavatra tiany Paoly resahana sady eto dia izao hoe misy fahoriana eo amin'ny fiainantsika. Kanefa na dia misy fahoriana aza dia tarihintsika hanana fifaliana ihany, satria ilay hoe tsy hoe faly amin'ilay fahoriana, fa noho n'ilay fisian'ilay fanantenana. Voalaza teo fa ny fanantenana tsy mampamenatra. Misy tantara kely anankiray alohan'ny resantsika ny lesona. Tovovavy kely anankiray izay tratrorana izy, tratran'ny orana. Ny andro efa hariva, avy ny orana, lena izy ary mba niazakazaka ihany ty tovovavy ity, nikotroka mandeha, nitselatra mandeha. Ary rehefa akaikaiky hitazan'ny rainy izy io, dia ino ny rainy fa mieritreritra mba hitsena azy eo ambaravarana amin'ny potifotsy satria mangatsiaka dia izany. Dia rehefa tonga teo izy dia nitafiny ary nanontany azy ilay rainy hoe hitako angenao alaka hoy izy. Fa manino anao mijanona anatin'ilay tselatra be reny nefa tokony miala ianao miazakazaka malaky. Dia nitsika ilay tovovavy hoe ay ve nijanona ary dada hoy satria niandrandra ny lanitra sady nitsika satria tena tsapako fa naka sary aho. Hafa koa zany. Manana fomba fijeriny ilay tovovavy. Ry mpiara-mianatra namana, inona ny fihetsika mba asehontsika manoloana ny zava-tsarotra lalovantsika eo amin'ny fiainana. Aza adino hatrany fa mbola anatin'ilay tontolo hoe mitombo fifandraisana amin'Andriamanitra isika, izany hoe ao anatin'ny fahoriana zany no azonao atao mitombo amin'Andriamanitra. Ho zaraintsika ho telo ilay zavatra resantsika eto androany. Ny voalohany dia hoe ireo tafio-drivotry ny fiainana. Dia ny zavatra resantsika teto ny fahadisom-panantenana. Ary ny zavatra anankiray ny mijery Jesosy ao anatin'ny fahamonjam-po. Izay zavatra telo izay no resantsika. Ka ny voalohany dia hisy lohahevitra kely anankitelo, ny tafio-drivotra ny arahan'i Jesosy tamin'ny tamin'ny sambo kely. Ny faharoa, vehivavy sitrana tamin'ny aretina. Ary ny fahatelo resantsika anatin'izay ny lozana azo an'i Job. Ka ny voalohany dia resantsika ny zavatra nitranga tao Galili. Na moramason'i Galili,
ao amin'ny filazantsara marika toko faefatra moa natatsika ny tantara toko faefatra andiny fadimy amby telopolo iny nazara nitranga reraka Jesosy niaraka tamin'n'olona marobe nandritra ny tontolo andro de nanapa-kevitra fa hoe andao mba hita iry ampitany ranomasiny Galilia zany ranomasiny Galilia zany nefa tsy kely fa lehibe zany satria raha ny tantara ny jerena de mahatratratra any amin'ny 5 kilometatra ny alavany zany ranomasiny zany ary ny faravakely any amin'ny 1 kilometatra ny sakany kanefa de enina andeha hipita ampieritreritra zany andika hoe Galilia moa izy meda ary mpiara-mianatra namany de midika hoe fiodinana eo daholo zany ny olona miodina ve za sa inona ny ilazana azy eo daholo no mitangorona jery an Jesosy fa de zatra nitranga indro fa niainga ny sambo kely tony ny andro fantaridalatsika nefa de milaza ozy hoe fantatry Jesosy tam'izay fa izy tafiodrivotra hitsoka kanefa mbola nentiny ihany ny mpianatra ahoana mba azontsika ambara mikasika amin'ity tantara anankiray ity raha jerentsika aloha zany ty tantara ity de zay hoe araky nambaran'izao hoe fantatry Jesosy efa fantatry Jesosy zany fa izy zavatra hitranga nefa de nanosikevitry Jesosy andaotsika hiampita ny andro efa alina ary na de zany aza de tsy zava-baovao tamin'ny Petera reo mpianatra zany Petera Andreas Jacob ary Jaona zany hoe hipita ny ranomasina zany adralana efa fanao zany fa zao kosa ny zavatra zay nitranga tamin'izay fotoana zay rehefa nandeha ny sambo kely zany nanomboka nitsoka ny rivotra topatopany onja ny sambo ary mbola tsy taitra ihany aloha fa mbola araky ny efa mahay sambo azy de nizotra ihany ary ny tombo zay tafio-drivotra izay arakaraky ny nandehana zany nampitombo ny tafio-drivotra ary tanjay indrindra de nefa saika ho rendrika ny sambo raha ny ilazana azy zany satria feno rano de teo indrindra zany no zavatra zay nanaitra kely fa Jesosy tao tamin'ny fotoana eo fa tsy nahenao zany zavatra nitranga zany natory Jesosy raha jerentsika ny tantara mahakasika ny hoe fitondrana ny sambo kely de zao sambo kely olona ray ihany mitondra azy misy fipetrahana eo teo Jesosy ny natory zany hoe Jesosy zany karazana mpamily eo amin'ny toeram-pamily misy an Jesosy kanefa matory Jesosy manaitra ny sainy zany atory Jesosy tao anatin'ny tafio-drivotra kanefa ny ela zany vao tonga sainy ndray mpianatra hoe Jesosy angeka ato niezaka nanavitra ny tenany izy fa efa ela zay vao tonga sainy hoe Jesosy ato ary nametra-panontaniana izy hoe tsy mampaninona anao ve ozy izy izao manjoanay izao ahafaty anay izao zany hoe nizalazala kely ny amin'ny toetran' Jesosy izy de tsy fantatra hoe inona no lesona azontsika raisina amin'izany hoe ao anatin'izay hoe tantara nitranga teo amin'reto mpianatra reto izay zany mova hoe manana zavatra azo raisintsika amin'izay tantara izay teo Jesosy de efa ao anatin'ny zavatra mafy zay vao nahatsiaro an'i Jesosy ny zavatra azo antoka aloha de nanana lesona ampitaina amin'reto mpianatra reto Jesosy azo antoka izany tena misy zavatra tiana ampitaina na de ho antsika ankehitriny azy ao anatin'izay teo zavatra efa le tantara ty moa zany matetika efa haitsenjery fa zany mahafinaritra fotsiny de zao hoe misy lesona vaovao foana omeny Jesosy atsika ny zavatra misy manko de zao rehefa ao anatin'ny fotoan-tsarotsy isika ao anatin'ny fahatsiom-panantenana ao anatin'ny olana maro isan-karazana de matetika maninona foana miezaka ny maninona mandeha rery fa avelo aloha Jesosy zay ianona voan'le mpianatra niezaka ny namonina izy hoe aleo Jesosy atory fa aleo aloha anao niezaka tsika rehetrarehetra zany ny zavatra misy matetika ihany koa rehefa tratran'iny izy fanaintainana ny fahoriana famoizana olo-tiana ny fahaverizan'ny arena eo tsika eo zany ny olona matetika manomboka misalasala ny amin'Andriamanitra mivavaka ihany ary mihevitra izy fa tokany inona hisantsehatra Andriamanitra hisalovana de eo izy zany misalasala raha ny tokony misy kosa aloha tokony eto Andriamanitra ny tokony mamiditsanjehatra zay le fijery-olombelona tahaka an'ireo mpianatra ihany kanefa naninona tsy zay ny zavatra mitranga
fa mahafinaritra an Jesosy de zao hoe tokony ho tsapantsika de zao eo foana Jesosy am'ireny olana lalovantsika reny. Ary mahafinaritra ihany koa de zao tsy hoe vitany hoe eo foana izy fa mbola manina ihany koa izy mbola miatsika ihany koa izy ary tonga mamaly amin'ny fotoana maninona amin'ny fotoana mety indrindra tsy ny fotoanantsika zany fa ny fotoanan'izy fotoanan'Andriamanitra ary tsy tara io fa ny fotoana mamety azy. Le mpiara-mianatra namana isany mahafinaritra le miandrasana fotoana aza ianao ndray maniry ny fotoanan'Andriamanitra fa miandrasana fotoanan'Andriamanitra anatin'le sika pejy fafito amby fitopolo de ozy hoe tahaka ny am'ireo mpianatra ireo koa sika rehefa anao tafio-drivotry ny fiainana de eo mihitsy Andriamanitra no afaka maneho fahagagana eo amin'ny fiainantsika fahagagana ary hitantsika fa tsy zahatra ny tafio-drivotry tsy nijanona teo nefa nizahatra andranga lasa Jesosy nakany amin'ilay mpita ny ranomasina lasa izy nandeha tany. Aika io misy de mbola misy an'ity tantara anankiray mahafinaritra ty aika io tantaran'ilay vehivavy ina ndray zahatra nitranga efa haitsika tsy azy fa mbola misy za zany tena mahita misy lesona foana omeny ny tenin'Andriamanitra. Ity vehivavy ity de jero tsara anisany narary nandrisan'ny roa folo taona raha am'izao fotoana zao zany de efa hoe tsisy hevitra angamba raha am'izao fotoana zao fa raha tam'izany fotoana zany moa zany efa nisy ny Oasis angamba dia mety efa nanaovana antso mihitsy hoe mba mila toro-tanana satria efa narary nandrisan'ny roa folo taona tsisy fanafana cancer zany fa de zao ny zavatra misy de zao efa lany voly ty vehivavy ty tamin'ny fitsaboana tsy mety sitrana vao mankary narinona narary fa ny zavatra nahafinaritra de zao reny ny am'le lehilahy manana maizy avany Galilea io zany nampitsiry fanantenana tao anatiny de nangoniny ny herinydrehetra de misy dingana eto zay zany tena nahafinaritra ny andra am'ty lesona ty ay misy dingana efatra tokony ho ataonao manantona an Jesosy zay zany le izy zany zay raha tianao nanana fanasitranana ny dingana voalohany dia voanahinao zay izy de naninona feno fanantenana io le fanantenana io zany ny olona zany rehefa kivy tonga de reso azy fa i fanantenana io zany mitondra hery ho amin'ny fiainana de ny faharoa tsy maintsy nataony nanangona ny hery kely sisa nananana izy de ny fahatelo nandaontrano fonenina ary ny fahaefatra farany de nanino ty izy ny safidy anatsotra n'ino ty izy tanany ao anatin'ny vahoaka mifanizy zay vao tonga le inony le fanasitrana azy zay ezaka rehetrarehetra zay zany no tsy maintsy dianina zany hoe lesona zany de zao hoe azon'le vehivavy nataony mijanona tany am-pandrinany de any fotony Andriamanitra de manana finoana Jesosy eo sitrano fa araka le teninao teo le misy dingana fanantenana ozy ny tsenjerintsika de mahatonga fahatsara-panahy voaza-toetra misy fizahn-toetra zany de eto zany za zany tena araky ny teninao teo hoe mahafinaritra fa misy lesona foana azo natao zay hoe teo hoe mijanona any am-pandriny fa misy dingana zay nataon'ity vehivavy ty tsy mijanona tany an-trano izy miainga izy olona marary zany 12 taona zany ange tokony tsy afaka andeha tsony fa nanangona ny hery izy niezaka izy nialy izy teo amin'ny fandrinany de nandeha tady an' Jesosy na de tao anatin'ny fijaliana sy ny fahakiviana azy de tsy zany ihany nefa nataony fa zao napa-kevitra izy zany hitady an' Jesosy rehefa nandre eo koa zany faharoa hoe za ve raha mandeha an' Jesosy androany inona ny dingana ataoko hoe misy an'izany Jesosy zany manasitrana misy an' Jesosy zany tantaraina amin'ny aina aman-jery toy izao sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra hitady azy ave faharoa zay ary fahatelo de zao hoe tsy ampy ny mahita an' Jesosy eny alavidavitra fotsiny fa mila hiezaka mila manatona akaiky an' Jesosy. Ry mpiara-mianatra namana mahafinaritra io tantara io fa tsara eny mampatsiahy antsika tsy vahoaka vitsy io fa tena mifanizina ny olona tena betsaka ny olona lefa niandry ny fiverenana Jesosy avany ampitany ranomasiny Galilea fanantsika tsara fa ny manodidina ranomasiny Galilea io misy vohitra 5 farafahakeliny
ao zany Capernaum, Betsaida ary Korazina, betsaka reo tanàna manodidina azy, tonga reo olona sady mitady fanasitranana. Ary tsy vehivavy ihany ike mitady fanasitranana. Fa nisy lehilahy anankiray mpanapaka lehibe hoe sy maka ty amiko Jesosy ka marary ny zanako vavy. Fa ao anatin'izany toetrandra zany betsaka zany ny olona zany mitady am' Jesosy. Fa ny fanontaniana apetraka ny mpiara-mianatra namana. Manahoana ny fanerenao hitady an' Jesosy? Vao mahirany ratsy mitady an' Jesosy. Asany ianao miandry atoandro famafana ve ny andro vao hitady an' Jesosy? Zao mangatsika ny andro. Manahoana ny filediavantsika an' Jesosy? Fa ny zatra lazain'ny lesika de zao hoe ain'ny mpamonjy ny manavaka ny fanendrena amin'ny finoana sy ny fikasoana kisendrasendra. Zao no voalaza amin'ny filazanara marika toko 15 ka ny 9:30. Mozy izy mantsendra vehivavy ary hoy izy taminy anaka. Hoana toy? Ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Sao de manana misy anana eritreretra hoe ny akanjon'i Jesosy no nahasitrana azy. Tsia, tsy misy hery ny akanjon'i Jesosy mitovy amin'ny akanjonao ny akanjo. Fa ilay finoan'ilay vehivavy no hitan'i Jesosy tao aminy ary nahatonga an'i Jesosy hoe sitrana amin'ny aretinao ianao. Ary mpiara-mianatra, misy antsy koa ataon'i Jesosy amintsika hoe mahakanesa aty ampy ianareo zay miasa fatratra sy mandaontsika hanantona an' Jesosy. Fa ao anatin'izay fizarana voalohany zay ihany mbola resantsika mandeha ny fotoana. Tantarana lehilahy anankiray io somary tena enjakenzany izy ty. mafy izy io de tantaran'ny Job. Izy andray moa tsy mahalala tantaran'ny Job. Ny Job very ny fananany, nafony ny zanany, voany vai hatrany atapotoka hatrany am-paladia ary ny tena mafy indrindra. Inona ny tena mafy indrindra tamin'ny tantaran'ny Job? Le vady tokony anohana lasa nanakivy azy ndray. Inona tsy hoe nanakivy fotsiny. Ozy ary aoko ianao an'inona? Mitondratsy an'Andriamanitra. Ho faty. Aoko ianao faty. Eo faty. Maniry ianao vady tokony anohana lasa aniry ianao faty ndray. Ao anatina olana zany lasa miteny foana indray mila mitandrina isika. Zava-toy zany tenen'ilay vehivavy. Ary nahatonga an'i Job teny hoe tahaka ny anankiray amin'ny teniny iny izy ny teninao. Vehivavy adala. Ahoana ny fahitanareo ny tantarany io? Tena sarotra lay izy. Raha misy angamba fahoriana tena mafy indrindra angamba, enjany io, mafy io. Satria tao anatin'ny ray andro. Tao anatin'ny ray andro tsy vitany hoe ny arena very ny zanaka maty daholy. Tena iankotrana tsy fahasalamana, le vady ny ankinana, ny eritreretiny mba hanohana amin'ny fiainana, maniry ianao ho faty. Lozy zany. Lozy zany. Zany zany tena ary ny tena mbola zava-toy le namana ihany koa. Le namana tokony mba ampahery lasa manome tsiny ianao. Hoe vokatry ny diso, vokatry ny adalanao ke zo zavatra so zavatra nitranga nefa. Nahita ny fahorian'i Job reto namana reto. De lasa mandorana ampahereziny izy satria lehilahy manahoana moa Job? Marina, mahitsy, mataorana. Fa tam'izany fotoana zany nikorontsaina nefa. Hoe raha misy fahoriana mahazo ny olona anankiray de misy zavatra tsy nentina ataony tamin'ny atren'Andriamanitra zany. Ary zay indrindra nentin'izy reto naman'i Job reto. Niteny tamin'i Job hoe misy zavatra tsy mety ataonao Job. Vao maiky zany naporitra. Ahoana nefa ny fomba nitrehany ity lehilahy ity an'izany fahoriana loza mianatra amin'ny fiainana zany. Ahoana ny fomba nitrehany an'izany? Na de nisy ara zay ireo loza zay nitranga ireo de zao hoe nitoetra matoky sy ny joro tamin'ny marina sy ny tsara Job. Tsy nametsina an'Andriamanitra izy na hoe nanozona azy. Fa zao rehefa nalay mpanahy metsin'Andriamanitra izy de nilaza an'izao tia zao amin'ny Job toko 1:1 na hoe nitanjaka hozy izy ny voako avy tany an-kiboniny eny ary nitanjaka ny iverenako any. Jehovah name ary Jehovah no nanaisitra isaorana an'iny anaran'i Jehovah. Ty zany ny zavatra nafinahary tany ty tantara ty. Fahoriana natrehan'i Job. Zany rehetrarehetra zany. Fa ozy izy hoe isaorana ny anaran'i Jehovah. Lesina ho azy zany de zao hoe eo amin'ny fiainako mandalo zavatra mafy izay mety tsy ho mafy noho izany angamba raha izaho manokana. Fa zao kosa nefany aseho foana zany hoe isaorana an'iny. Voninahitra zany de ho an'Andriamanitra foana amin'ny zavatra mitranga.
mafy be no miatrika zany ao anatin'ny fahoriana ianao, ao anatin'ny aretina ianao, ao anatin'ny fitsapana maro isan-karazany ianao ahatsapa zany. Fa rehefa arak'le tao aloha manana finoana ianao manaiky an' Jesosy ianao dia afaka handratra mandrakariva. Mahatsapa hoe eo Jesosy dia afaka hisaotra azy mandrakariva ny an'ireny zavatra ireny. Fa naizana mila mitandro raha ihany isika nefa. Anatin'ilay tenin'ny Joba satria ohatra niendrika fanomezan-tsiny manko izy io. Ohatra hoe nalay-panahy mihitsiny Andriamanitra izy nilaza hoe nitanjaka. Satria mbola tsy fantatra Joba izy no ambadika toy zavatra. Fa ny fahatakarana Joba zany ao anatin'ny fahoriana teo izy dia hoe nitanjaka ny vaako teo kiponiny, nitanjaka ny iverenako any, Jehovah no nanome, Jehovah no manaisotra. Mila Satana no tao ambadika ilay toe-javatra. Kanefa na izana tsy izana azy dia ilay tenin'ny farany hoe isaorana le miaraka Jehovah. Dia izao koa ny tenin'ny Joba amin'ny Joba 9:9. Dia ozy ny andininy 5 kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavotra. Dia ny andininy 4 aralevona ny ody izao simba izao sady afaka amin'ny nofo koa dia ahita n'Andriamanitra. Na dia tao anatin'ny toe-jahatra sarotra zany Joba dia tena niezaka mihitsy izy mijoro ary zao voalaza ihany koa amin'ny Joba 7:20. Tia tena mahafinaritra amin'ny andininy 10 Joba 7:20. Fa mahalala ny lalana falehako izy raha izany toetra dia voaka tahaka ny volamena. Ny tongotro ny fikitra tamin'ny lalany. Joba zany tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy. Eny ny lalana no nizorako tsara ka tsy nivily aho. Ny didiny molony tsy mba nialako. Ary ny tenin'ny vavany no raketiko mihoatra noho ny faniriako. Zany hoe fomba anankirehetrehana problema zany tsy miala amin'izy. Tsy miala amin'Andriamanitra. Ary ny apôstôly Paoly ny apôstôly Paoly ary moa dia ozy hoe ny fahorinay dia manao ahoana? Maivana. Dia ozy ilay mpanao anatin'ny kalao anankiray izay. Aza kivy fa mandalo izany fa ny fiainana tsy androany ihany. Kanefa ny zavatra mbola mitohy ilay olona betsaka ny olana amin'ny fiainana. Ino indray mpianatra tamin'ny andron'i Jesosy. Tsy moramora kosa ity ry olona satria ilay lehibe mihitsy no vonoina tamin'ny fomba mampalahelo. Ilay tsy nanota nona tao amin'ny hazo fijaliana, nororana, noratrana. Dia ahoana ny fahitantsika ny zavatra anatreha reto mpianatra reto? Ndreto mpianatra roalahy andeha ho any Emaosy 12 kilometatra. Ahoana ny zavatra anitranga? Ahoana ny fomba hitrehana fahoriana amin'ity be zavatra ity? Lehibe loatra ny fahatso-panantenana izay nitranga tamin'ireto mpianatra reto. Diso fanantenana. Diso fanantenana. Maty ilay lehibe. Ahoana ny fomba hitrehana ny fahatso-panantenana ary izay ny tantara jerena? Raha jerentsika ny tantara zany fomba hiatrehana ny fahatso-panantenana dia ny mandinika ny miaino an Jesosy zany. Raha averintsika kely aloha ilay tantara hoe rehefa nandeha reto mpianatra roalahy dia niaraka Jesosy, nanantona azy Jesosy. Ary tsy nosokafan'i Jesosy ny masony fa niresaka izy, nitantarany amin'ny zavatra misy rehetrarehetra tonga tao amin'ny tanàna izay tao Emaosy. Jesosy tamin'ny fotoana io dia tahaka ny andeha lavitra ihany fa nitereny zareo androso. Dia teo indrindra zany rehefa hisakafo amin'izay dia nisaotra, nihiratra amin'izay mason'ireto mpianatra reto ary nafantatra fa Jesosy. Tamin'izay moa Jesosy dia tsy hita nalehana. Dia rehefa avy eo dia nitantara, niresaka izy mirahalahy. Tsy nagorakoraka va ny fonao rehefa naheno anazy teny an-dalana? Nitantara zavatra nietrehany teny an-dalana amin'izay zany izy ireo. Dia tamin'io fotoana indrindra no nandraisana lesona zany. Andraisana lesona hoe raha ho anahy manokana zany, moa ve lasy Jesosy zany izay ho atsapa hoe teo tokoa izy. Fa vokatr'ilay hoe fahatso-panantenana tena voasarona fahitana. Jamban'ilay fahoriana, jamban'ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainana zany isika indraindray dia tsy mahita hoe iny Jesosy fifatonga eo. Zay mihitsy ny tena olana. Rehefa tojo olana ianao dia matetika maninona izy? Ohatrany lasa ohatrany hoe tena nafon'Andriamanitra ve aho? Zay ngy ny zavatra misy e. Fa misy lesona zay mahafinaritra ny lesona zany hoe zay moa zany mahafinaritra hoe ianary foana ny lesona e. Ianary ny lesona fa tena mampahero satria fiainana anoranao amin'ny fiainana. Ny zavatra misy lesona tsy pihako eo zany misy ty hoe inona ny lesona tian'Andriamanitra ao ampita. Dia ny voalohany indrindra dia hoe
tsy tokony avelatsika aloha hamaka ao an-tsaintsika mihitsy ny fisalasalana rehefa tojolana zany tsika de lavo mora misalasala mora misalasala tsika fa alavio toy ny fasana iny de fahasapoana ny fisalasalana faharoa azadino any keo fa mandeha miara-dalina amitsika foana Jesosy ao anatin'zany fahadisom-panantenana zany eo foana izy fa tsy hoe nafony ianao akory ary ny fahatelo de hoe raha ohatra ka avelatsika Jesosy de ho azavainy ny fahasairanantsika ny farany de azadiny fa mahafantatra ny tena zava-misy iainy atsika ny Jesosy fahafantarantsika fa ny Jesosy zany hainy eo alina zazanakay somary nanendrika eto amty tantara dia rehefa niresaka izy mboralahy de ohatra karazany hoe sambotresaka ihany Jesosy ino zao resaka reo zany de rehefa niresaka teo de nandeha ihany le resaka nandeha de zao nety navaliny izy rolahy fa ianao nga novainito Jerosalema ilay Jesosy tompony fiainana ilay Jesosy mpandahatra ny fiainatsika ilay Jesosy mahalala ny zavatra rehetra na de ny ampotsy miloka izy indray nyteneny hoe ianao nga novainito Jerosalema tsy mahalala ny zavatra rehefa tojo ny problème loatra isika de mahateny zavatra tsy tokony tenenina io natren'Andriamanitra mila mitandrina zany sika ao anatin'izay toe-javatra zay fa zavatra anankiray zany de zao hoe azadino fa eo mandrakariva Jesosy de jereo tsara rehefa efa tonga teo amin'ny efitrano ary Jesosy ile amin'ny andininy liko toko faefatra amby roapolo ka ny andininy enina amby telopolo de izy hoe ary raha mbola nilaza zany izy Jesosy de nitsanga teo afovoany ka nao tamin'ny hoe fiadanana ho anareo de taitra sady raiky tahotra izy satria nataony fa nahita matotoy izy manova fomba fijery ny fahoriana loza io fa soa ihany fanamboara Jesosy ny toe-javatra ka namerina tao ampony reto indray ny fanantenana ny fizarana fahatelo farany no resantsika ahoana indray fomba fihitrehana raha ao anatina famoizam-po ianao nandalo famoizam-po lalina ity mpanoratra kristiana anankiray atao hoe Ellen White tena mafy no zavatra nahazo azy moa hoe tsy efa manisy zavatra tahaka zany koa teo fiainanao naniry nahita ny nahita n'Andriamanitra nahita Jesosy Ellen White tao anatin'ny toe-javatra io tahaka zany koa fa maniry koa ahita Jesosy rehefa anatin'ny toe-javatra sarotra ahoana fahitanareo an'ity toe-javatra nolalova ty vehivavy anankiray ity tantara mahafinaritra ary tantara ny ainany ty mpanompo vavy anankiray ity no tantarainy ato amin'ny lesontsika ao amin'ny pejy faraky amin'ny valopolo no mitantara n'ilay tantara tahaka izao ny sotran'ilay tantara hoe iainantsika zany le izy nofy zany le izy tantara izany na nofy ahozy izy fa zao za zany de tojo zavatra sy tena nahakivy ary teny tonga ny teny hoe raha mba teto an-tany ny saroma mihitsy aloha ny tareto ohatra ny tomany zany olo teny tomany tahaka ny tomany izy de raha mba teto an-tany mantsy Jesosy de nanatona azy de nitoraka teo tongony de tantaraiko aminy zavatra manjoa rehetra ny fahoriako rehetra mino afa-tsy hanozo-boatanana azy any Jesosy zany ho tisa nompo azy mandrakizay raha mba teo izy raha eto amiko izy de tamin'izay indrindra de nivoha ny varavarana ary nisy olona tsara tarebikana niditra teo amin'ny varavarana nijery atam-pangorahana ity olona tsara tare ity de ozy izy mantsy hoe maniry ahitan'i Jesosy ve ianao eto izy ozy izy ary na azonao ataony mahita azy raha irinareo izy ento zay anananao rehetrarehetra ambony eto daholo de anananao rehetrarehetra eto an-trano de andao hiaraka amiko izy fa hoentiko any an' Jesosy ianao fa tamin'izay nangoniko aingana ny entana rehetrarehetra ny fanaka ataoko hoe ny vatosoa ny volamena zay ny vola sy zay mora entana rehetrarehetra zany nangoniko de nientiko izany araka nandeha taminy de nitari-dalana izy ary rehefa nandeha zay de teo amin'ny tohatra lavabe anankiray hiakatra n'ity tohatra ity tsika ozy izy ary le tohatra nefa rehefa jereko de ohatry ny marefirefy zany le tohatra zany hoe somary ohatry ny mampanany hiakatra eo aminy fa zao kosa rehefa nanomboka niakatra le zana tohatra
dia nanome toromarika izy ilay mpitaridalana zany zao ny toromarika ao izy fampoka eny ambony maso ary sao dia fanina mantsy ka mianjera fa betsaka mantsy no niakatra teo amin'ny tohatra io fa zao mianjera tsy tody teny amin'ny fara zany niakatra farany tonga teny amin'ny farany ihany teny amin'ny zanatohatra farany ambony dia nisy varavarana rehefa nanoloana ny varavarana teo dia ozy izy ilay mpitaridalana hoe ajanona eto reny entanao rehetrarehetra eny tena velona teo ilay entana rehetrarehetra ary sokafana ny varavarana faly tamin'izay fotoana izay nasainy niditra ary vetivety dia tafajoro teo anatrehan'i Jesosy samboriko zany le izy hoe le entana ve tsy nentina niaraka taminy tsy nentina niaraka taminy le entana fa navela teo amin'ny varavarana tsy nentina niditra nakao amin'ny nefa sarobidy io nefa ilay fanaka sarobidy tany an-tranoko zany nentina tamin'izay fotoana izay tena mpijanona teo amin'ny varavarana dia tsy salasalana zany fa Jesosy no teo tamin'izay fotoana izay fijeriko azy dia tena olona feno hatsaram-panahy mamirapiratra kanto tsisy tahaka an'izany dia rehefa mibanjina ahy izy dia izao fantatro fa fantany avokoa ny tao anatiko rehetra ilay manahirana sy ny zavananjoa rehetra mahafinaritra zany nofo zany dia inona no zavatra azo fikiraisinao atao zany zavatra zany ny zavatra ampikiraisina moa tsy voalaza teo dia zao hoe rehefa nandeha ilay nofo ohatrany hoe mijery sy sarymetsika izany izy sady mampanentena inanay toyany fa ny zavatra nahafinaritra dia hoe niezaka ny herin'ny fijeriny elany mety satria tsy nazaka ny mason'andinika saingy ny zavatra nisy dia zao hoe nanantona azy tampitsika iny Jesosy ary nametraka ny tanany teo amboloany ka nyteny hoe aza matahotra io zany ny tena lesona mahafinaritra indrindra hoe ao anatin'ny fahadisom-panantenana ao anatin'ny akoviana dia eo Jesosy no miteny an'ity Isaia faraika amby efapolo ity zany tena toko sy andiny mahafinaritra indrindra Isaia faraika amby efapolo andininy fa folo hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza merikerika fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanàn-kavanan'ny fahamarinako aho tsy vitan'izay ihany koa fa ny fahamarinako azy dia Isaia fa 4:30 andininy toko 7:7 ny andininy 2 raha mitany rano ianao dia hombanao ao ary raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary tsy rehetra aminao ilelafo zany hoe raha tojo olana ianao dia aza dino ny mibanjina amin'ny Jesosy mijery an'i Jesosy fa raha mijery ny zavatra misy ianao dia ho kivy amin'ny fiainana fa rehefa mijery an'i Jesosy kosa ianao dia matsapa fa eo Jesosy mamonjy ianao ary mitantana ny tanàn-kavanana eny ary mpiara-mianatra namana satria hiaraka tapitra ny fotoanantsika ny varantsika zany izy fa nizao tanankiray zany tao anatin'ny nofo fanandraman'ny anam-pavoay ity nahitany fa natao anatin'ny nofo dia nanome azy fanantenana indray ilay fomban'Andriamanitra ilay nampitombon'ny finoana indray zany rehetrarehetra zany ary nahafahany niatrika hoe azoko antoka ny hoavy ny fiainako betsaka karazana fahoriana ny fiainana dia miteny Paoly amin'ny Romana 12:24 hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay voasio araka ny fikasahany rahateo omeko indray-mbava ianareo mba teny amaranantsika hoe mba teny farany ampahiriziny mpiara-mianatra amin'ity androany ity indray-mbava ihany amin'ny fotoana izay etrehantsika ireo fiekana, fitsapana, olana, fahoriana, aretina sy izay rehetra mety manahirana antsika dia tadidio hoe eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary eo foana izy tantana antsika
momba antsika natraka. Ny afatra mioko farangama hoe ny fizahn-toetra dia atonga anao tahaka n'inona volamena. Fa raha kivy zany ianao de ho varanaka ny fandriana de zao ninina fizahn-toetra mandalo de hivoaka tahaka ny volamena isika tsirairay avy. Ry mpiara-mianatra namana de andina totadina kosa nandeha amarana antsika nakatona antsika azy zao. Romaina 5:17 finy fahoriana fa tsy mitovy zany ny zanak'Andriamanitra miatrika fahoriana sy ny olona tsy zanak'Andriamanitra miatrika fahoriana. Fa ny zanak'Andriamanitra de zao lazainy Paoly hoe ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy. Satria ny fahoriana mahatonga inona hoy izy? Faharetana, ny faharetana mahatonga fizahn-toetra, fahatsara-panavozan-toetra, ary fahatsara-panavozan-toetra mahatonga fanantenana. Io le fanantenana io zava-dehibe. Ary fanantenana hoy izy manao ahoana? Tsy mampamenatra satria ny fanahy masina zay nomena antsika no nentina nampidina fitiavan'Andriamanitra ho ao antsika isika. Ny fandekia de zao ho ao am-pontsika mandrakariva ny fanantenana. Amen. Eo Andriamanitra na inona endrika fahoriana lalovako sy lalovanao, eo Andriamanitra amin'ny karazana olana samy hafa satria zavatra rehetra miara miasa soa zay tian'Andriamanitra. Andriamanitra ane omba antsika rehetra ka raha mety mandalo olana ianao am'izao fotoana zao, azakivy eo Andriamanitra, azakivy fa mandalo zany, aza merikerika foana fa eo Andriamanitra. Teny aminao izy androany manao hoe aza mandahotra. Le hivavaka risika ty. Andriamanitra rainay io, irinay ny sofinay mba handrezany teninao izany manao hoe aza matahotra fa momba anao aho. Mitahianay eo amin'ny fiainana izay mbola lalovanay. Aza mafoy, aza mahasaraka anay. Tinoninay ny bavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen.